Nitsidika rakomba fifanajana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Ramatoa Laura Valmanana androany maraina ny délégation parlementaire avy any Hongrie izay nandray anjara tamin'ny fivorian'ny vondron'ny parlementaire francophone andian'ny faharoa amby efapolo napetranony Madagasikara. Faneren'ny rotonta ny hamerenana indray ny fiaraha-miasa nisy teo amin'ny Madagasikara sy Hongrie ho an'ny commune Antananarivo renivohitra manokana. Ny sehatra ny fizahantany sy ny sehatra ara-sosialy ny tokony hiasana miaraka hoy ny ben'ny tanàna. Nampanantena ary reto délégation parlementaire avy any Hongrie reto fa hitondra izany hetahita izany any amin'ny rafitra mpanatanteraka any amin'ny fireneny. Amin'ny fiverenan'izy ireo eto Madagasikara ny volana Novambra ho avy izao, handray anjara amin'ny fihaonana tampony tamin'ny teny frantsay no ahafantarana ny tohiny hoy ireto vahiny manan-kaja ireto. Marihina fa nanolotra fanomezana fahatsiarovana mandramatoa ben'ny tanàna ny vahiny. Taorian'ny fihaonana dia nametraka fehezam-boninkazo teny Isoraka teny amin'ny lalana Beniowski ny délégation avy any Hongrie ho mariky ny nandalovany teto amin'ny renivohitry Madagasikara. On peut installer. Oui, on peut installer. Voilà, depuis le canal, voilà.